Andrea tena misy miteny hantsiranaandriamanitra fa tsisy nahita nefa nangalatra. Fa rehefa tena manana fanahy masina kosa tsy tafapetraka na dia tsisy nahita zara sendra lavo tamin'izany mitady ny fomba rehetra mirenana an'iny. Zay ny olona tena hoe nona tamin'i Jesosy manana ny karakteran'i Jesosy. Jesosy ny modely paratampony ho antsika. Tia misy tantara anankiray anamafisana izay famelan-keloka izay ihany. Nisy vehivavy izay teo anatrehany fitsarana satria voahelika izy amin'izay zavatra nataony ary tena betsaka ny zavatra niampangana azy. Dia tena hoe nalàna zany manameloka azy ka mety hoe higada zany izy amin'izay fotoana izay tao anatin'ny fitsarana. Tampotampoka teo anefa nisy lehilahy izay nipoitra avy any nilaza fa avocat n'ilay vehivavy. Ilay vehivavy somary satria tsy mba nanambola galana avocat. Fatatsika mantsy ny avocat dia fidina lafo izy ireny ny amin'ny fitsarantany ny voalaza aketo dia ny azy ilay vehivavy ny fanampiany ilay avocat izay nipoitra avy any dia afaka madiodio izy. Dia hoy ilay avocat hoe dia hoy izy tamin'antany an'ilay avocat hoe fahabezany nipoiranao fa za tsy mahavoaloa ny sarany tokony alefananao. Dia hoy izy ilay avocat hoe efa voaloa izany. Efa voaloha izany fa manomboka izao aza manota intsony aza manao an'ireny intsony fa efa voalohanao ny saran'izany. Nandeha ny fotoana nefa mbola niverina ihany ilay vehivavy nanao ny fanaony ihany dia mbola mijoro teo anatin'ny fitsarana ihany koa entina ho tsaraina izy ny vokatry ny ratsy nataony. Tao anatin'izay dia nahita ilay lehilahy izay nanavitra anazy falifaly indray izy fa ilay avocat tena mahay mandresy lahatra fa tsy maintsy afaka ihany androany. Akory nefa ny agagana rehefa nahita ilay avocat namonjy ny toerany mpitsara indray. Tsy avocat tsony indray zany ilay lehilahy teo fa izy indray no hitsara ilay vehivavy. Tahitra ilay vehivavy fa ahoana? Ianao indray ve ny hitsara? Tamin'izany aho izy no avocat-nao fa izao indray hitsaranao. Ka toy izay indrindra ny toerana misy an'i Jesosy teo amin'ny fiainantsika. Aza ny ambokiny Jaona voalohany ihany dia miteny Jaona hoe manana avocat isika ao an-danitra ao. Jesosy zany mbola mifona ho antsika foana mandraka kehitriny. Fona ho antsika foana, mifona ho antsika foana satria izy ilay avocat izay mitady mamelany heliny. Aoka mba asiana famela-keloka, mamelany heliny. Fa tonga kosa ny fotoana dia Jesosy ihany no hitsara antsika. Amin'izay fotoana izay tsisy famindrampo-tsony satria fa namena fotoana lava mba hanovana. Araka ilay vehivavy izay noety ny fokon'olona dia teo anatrehan'i Jesosy fony izy tetỳ ambonin'ny tany dia nisy vehivavy izay tratra mijangajanga ka teo amin'ny lalànan'ny Jiosy dia ny vehivavy tsy tratra mijangajanga dia tsy maintsy hotoram-bato mandra-pahafatesina. Ny religion sy ny fombafomba dia niapanga ilay vehivavy ary noentiny teo amin'i Jesosy izy mba hakantoetra azy. Fa Jesosy kosa nefany tsy niteny inona tamin'izay fotoana izay fa niteny fotsiny izy izay tsy nanota taminareo no aoka hitoram-bato azy. Anatin'izay nefa dia niala tsikelikely izy ka raha dingana tokoa izy tantara izay fijangajangana no nahatratrarana ilay vehivavy. Tsy misy olona mijangajanga samy irery fa tsy maintsy misy olona tao ambadika izay mijangajanga miaraka taminy. Nefa amin'ny Baiboly dia milaza mazava tsara fa ilay vehivavy ihany no nentina teo hoe ho toram-bato satria tratra mijangajanga. Izany hoe ny lalàna ny tany sy ny fombafomba mpiangonana sy ny fombafomba ny fitapovana zany dia niapanga sahady efa nitsara sahady ilay vehivavy. Meloka ianao, mendrika ho faty ianao fa ho toram-bato. Jesosy dia mpamindra fo izy. Tsy tiany ho faty anatin'ny fahotany ilay vehivavy. Ka dia namorona stratezia foana izy ahoana ny fomba hanomezako sansy azy indray. Fa hoy izy manontany izy ireo hoe izay tsy nanota taminareo ary no aoka hitoram-bato azy. Rehefa lasa ireo dia hoy Jesosy mandray ny vehivavy raha vehivavy tsy misy nanameloka anao va? Dia tsy misy. Za koa tsy manameloka anao mandehana amin'izao sisa izao aza manota intsony. Halleluia. Isan'andro ny tompo dia mbola mifona ho antsika foana. Dia rehefa mahasamelan-keloka antsika dia hoy ny tompo hoe amin'izao sisa izao aza manota intsony.
Diositsika Andriamanitra nge be famindrampo hoe mandrakizay famindrampo ny eny, mandrakizay famindrampon'Andriamanitra fa ny fiainantsika tsy eternel. Mety ho faty ianao, mety ho faty anatin'ny fahotanao ianao, mety ho faty anatin'ny fahotako izao. Ka izay mahatonga n'Andriamanitra mbola manafatra androany ny bebary e. Aoka samy avofoy ny lalan-dratsiny avokoa. Aoka samy miala amin'izay fahazaran-dratsy mbola managedageda antsika any mbola fotoana izao. Mbola manana ny an'io. Ilay avoka mbola manao ny asany. Ilay avoka ihany koa ny tsara. Alléluia. Mitady hevitra foana Andriamanitra hatramin'izay mba hiavana antsika aminy. Ary Jesosy Kristy tonga taty ambonin'ny tany. Anesitra ny fahotantsika. Ampihavana antsika amin'Andriamanitra indray. Itsika izay tafasaraka ny fahotantsika nampihavana indray amin'ny asany azo fijaliana izany. Izay ho kalazaintsika afaka fotoana vitsy. Amen. Izao senao efa nandre fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany no azahoana famela-keloka. Izany hoe tsy amin'ny herintsika, tsy amin'ny tanjakantsika azahoana an'izay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany. Tsisy olona afaka hiteny manao hoe za dia mahavita manohitra izay fahotana izay. Ka izay indrindra ngeno no nakanesan'i Jesosy tety ambony tany. Satria tsy voatohitra antsika ilay izy. Ka raha ohatra hoe avant Jésus égale après Jésus, pourquoi Jésus est venu? Raha ohatra fiainantsika hoe aloha tsy nafantatra an'i Jesosy mitovy amin'ny nafantatra ny farany nafantatra an'i Jesosy ihany dia inona izany no nahatongavan'i Jesosy tety amboniny tany? Satria tsika ilay mbola mialokaloka any amin'ilay hoe ka olombelona ihany ka tsy tanteraka. Ilay tsy fahatanterantsika no nahatongavan'i Jesosy mba hahatonga antsika tanteraka. Ka ny fahotana izay ataon'ny zanak'Andriamanitra tokony hoe par accident malama ny tany. Tokony hoe zavatra kisendrasendra fa tsy hoe zavatra hiainana mihitsy dia mivelona ao anatiny ao. Tsy mitovy ny atao hoe mpanota miaina ao anatin'ny fahotana sy ny mpanota voavena ny elopelo. Andriamanitra dia tia ny mpanota fa tsy tia ny fahotana. Andriamanitra dia tsy miray petsapetsa amin'izany izy, tia mandoto ny akanjony amin'izany tsaroako tsara fa teo amin'ny azo fijaliana ilay Jesosy dia niteny manao hoe raio nahoana dia mahafoy ahy ianao satria nazera taminy fahotana rehetra. Ka hitan'Andriamanitra hoe tena feno ty aleo aloha izy sapasaraka kely. Nefa Jesosy dia niteny izaho sy ny ray dia iray ihany. Fa teo amin'ny azo fijaliana kosa izy dia niteny nahoana dia mahafoy ahy ianao satria ny fahotana rehetra azera tao aminy avokoa. Ka tsy miray petsapetsa amin'izany Andriamanitra fa mila diovina aloha izany zay vao natsangana amin'izay natsangana teo amin'ny voninahiny. Amen. Nahiteny dia ho ahy sy ho anao isika izay efa mahalala, efa nifafana, efa nidiovina, aoka tsy haloto intsony. Aoka hitandrina isika mba tsy handoto ny tenantsika. Aoka mba tsy hamono ny feo ny fanahy masina. Fa izay ilay hoe azo mamono ny fanahy. Aoka tsika mba ho sensible amin'izay feo ny fanahy masina zay rehefa mba miteny izy dia ny malaky. Raha mbola misy ny fotoana mandikoli fa aza miteny rehefa avy eo fa tsisy malala ny avoaka ny efa avy eo. Tsika rehetra dia malala fa misy olona eo hitanao dia venao maheno maty ny ray ihany. Maty! Ohatr'izay mpivahiny isika ety amin'ny tany ety arety ihany mbola misy fanantenana. Za dia tsy mba mino ilay fitoriana hoe rehefa maty ianao dia misy olona mivavaka ho anao dia mifona ho anao dia mahazo toerana hafa indray ianao. Ny Baiboly dia milaza hoe misy antsana lehibe mampisaraka. Fa ny eto ihany mbola eto ihany isika. Fa raha ohatra ka marina izany samy manao izay tiana tony daholo izany dia avy eo amin'izay pe vola amin'izay dia rehefa maty dia mivavao anay ianareo tia mivola. Fa ny tompo fa eto ihany raha mbola hoe eto tsika no mahazo rehefa mindrampo izay vovonjy isika izay. Amen. Izay indray no tenin'Andriamanitra izay zarena tamintsika teto androany ka mino aho fa hiaino ny feo mifanahy masina isika ary samy anontany ny tompo inona tompo ny zavatra mbola miverimberina ato amiko ary hiezaka angataka mifanahy masina mba hiala amin'izany. Ho avy tsy ho ela Jesosy andro farany izao. Ndahoarintsika hifavaka. Ray masina tsara indrindra saotra ny amin'ny teninao. Misaotra Jesosy afa tena fitiavana tokoa izany. Izany tena hoe tenin'ny ray mananatra anay. Tianao izay Jesosy. Tsy tianao ho faty anatin'ny fahotana izay. Tsy tianao tafasaraka aminao. Endray io. Ka ny ranao Jesosy Kristy Tompo no nalasaka ho fanadiovana anay. Tsy tanteraka izay. Ary tonga ianao.
ao modely faratampony ary tanteraka ny tapataraka taminao izay ary nampiavaninao indray sotra Jesosy sotra ny famindrampoka ny fomba tanatrianao ankehitriny ny fieritreretanay mahavita tena izay ka tsy nandeha tamin'ny famarinanao fa nanao izay tiana atao ihany Jesosy eo mbola miferina hatrany mifona amin'ny kosa tompo tena vaosina indray ny fanekena ianao andeha araka ny toro-dalana andeha araka ny famarinanao fa ianao ilay Andriamanitra marina tsy misy fitaka ny ao aminao ary ianao dia mahita ny zavatra rehetra ataonay ety ambonin'ny tany fa ianao ilay mandinika ny fosy mijery ny atilaliny rehetra o Andriamanitra diovy tanteraka izay diovy amin'ny ranao masina sy afa-pahotana aza vela ho tafasaraka aminao izay Jesosy fa tsy mahavita manao ninonino izay raha tafasaraka aminao ianao any ilay mitoetra ao anatinay aoka ianao no hita ianao ny tombo fa izay kosa dia ngetra taisy ny toeranao Jesosy Kristy tombo raisy ny voalan'ny fiainanay fanahy masinao ka tario amin'ny lalana marina izay voatokana ho anay izay mba tsy handehananay amin'ny lalana feno fitaka intsony fa ho ianao dia fateny fa malalaka dia malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana fa tery kosa ny lalana makany anao kanefa ny fidinay izany safidinay Jesosy eo no hanompo anao safidinay ny anaraka anao noho izany tano mafy izay Jesosy tano mafy mba tsy ho tafasaraka aminao naran'i Jesosy Kristy tompo Halleluja amen